Amin'ny endrika sarika ry mpiray fanantenana malala no hiarabana amintsika amin'izao fotoana izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao zay mahita izao horonan-tsary sy mandre izao fampaherezana izao any amin'ny ainao aman-jery isan-karazany any. Te teny aminao aho hoe tia anao Jesosy amin'ity androany ity ary te hanomana zavatra tsara ho anao izy amin'izao fotoana izao. Misy loha hevitra manokana zay hodiniantsika amin'ity androany ity, zay loha hevitra mahafinaritra ary ananana fanantenana mandrakariva ny miaraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mijery ny lafim-piainantsika amin'ny atsipiriany ary te haneo zavatra tsara eo amintsika mandrakariva io Andriamanitra io. Izao zany loha hevitra zay hodiniantsika izany hoe izay tsy azo antenaina intsony dia mbola misy fanantenana ao amin'ny Kristy. Izay tsy azo antenaina intsony dia mbola misy fanantenana ao amin'ny Kristy. Alohan'ny andiniantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia manasa anao hiaraka hanondrika alohantsika hivavaka isika any amin'izay toerana misy anao any. Hiaraka hivavaka isika tompo. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra izay ny an-danitra ankehitriny dia andinika ny teninao izahay. Hamakafaka an'izany ary andray fampaherezana amin'ny alalan'ny teninao. Koa mitenena Jehova fa vonona iaino izahay. Ary ampitenenina ny molotra izay ilazana izany mba hanakery amin'ny tsiraray avy ny teninao, hitondra fampaherezana ho an'ny rehetra izany teninao izany. Ary hahatonga anay hanana fanantenana indray manoloana an'izao vanim-potoana tao mandiso fanantenana izao. Izany no irina sy angatahana ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy aho hoe manana loha hevitra manokana isika amin'ity androany ity dia hoe izay tsy azo antenaina intsony mbola misy fanantenana ao amin'ny Kristy. Firifiry tokoa moa ny olona amin'izao vanim-potoana izao no toa tratran'ny fahaketrahana, toa tratran'ny fahadisom-panantenana manoloana ny fiainana. Izay zavatra heveriny fa toa ho aviny, izay zavatra heveriny toa hety, toa manjary tsy mety, toa manjary reraka izy manoloana ny adi-piainana izay misy amin'izao vanim-potoana izao. Ny zavatra rehetra izay heverina fa toa milamina, toa misy zavatra mikorotana avokoa izay rehetra atao. Hany ka lasa miraviravin-tanana ny olona manoloana ny toe-javatra izay misy ankehitriny. Ty hampahery anao amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe ninona onjam-piainana izay miseho amin'ny fiainanao, ninona zavatra izay heverinao fa tsy hananana fanantenana intsony dia izao hoe mbola misy azo antenaina ao amin'ny Kristy. Mbola misy azo antenaina ao amin'ny Kristy. Izao ny voalazan'ny soratra masina. Andao jerentsika izay voalaza ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy izay nosoratany Jaona, ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:10 ndao jerentsika. Jaona 4:10 dia ny andininy 7:10. Jaona 4:10 dia ny andininy 7:10. Izao ny voalazany teny hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita satria velona aho dia velona koa ianareo. Izany no teny izay nomeny Kristy. Ilay tapany farany no ndao ho raisina hoe satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Izany hoe ny fahaveloman'i Kristy dia misy roy izay tsy afa-misaraka amin'ny fahavelomantsika. Misy fifandraisana. Izany no fahaveloman'i Kristy sy ny fahavelomantsika. Izany hoe raha mbola velona eto amin'ity tany ity isika dia tsy afaka nisaraka amin'ny Kristy izay velona ihany koa. Ary tsy maintsy metehatra amin'ny Kristy izay antony ny velomantsika io. Izany no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ny amin'ny andininy hafa hoe fa Kristy no antony ny havelomako amin'izao vanim-potoana izao. Ianao ihany koa mety betsaka ny zavatra heverinao fa efa tsy hananana fanantenana intsony. Heverinao fa efa maty tanteraka mihitsiny ka tsisy ninona intsony azo antenaina. Ary na ianao aza dia valaketraka manoloana an'izany. Fa ho Kristy hoe satria velona aho
de ho velona koa ianareo satria velona Kristy de ninninona toejavatra heverinao fa efa maty sy nalevina ary tsy afaky nitsangana intsony tsy anananao fanantenana de hoy Kristy hoe mbola afaky novelomiko ndray izany satria velona Kristy ary izay no antony nitsangana an Kristy tamin'ny maty ahatonga anao anana fahavelomana indray ahatonga anao anana fanantenana indray ozy izy ao amin'ny Jaona toko fa 1:15 hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay minoana de ho faty aza de mbola velona indray izany hoe ny finoantsika ny Kristy satria velona izy rehefa mino azy ianao ninninona karazam-pahafatesana miseho eo amin'ny fiainanao mety karazam-pahafatesana ranofo zany mety karazam-pahafatesana amin'ny lafiny hafa izany mety eo amin'ny lafiny arakasa mety amin'ny ara-pianarana mety amin'ny ara-pivelomana mety amin'ny ara-piarahamonina ny mety heverinao fa efa maty mihitsy ka tsisy ilainanao tsony de hozy Kristy hoe izay mino na de maty azy zany rehetra zany satria Kristy efa velona de ho velona ihany koa isika de mbola afaky no velona indray zany zavatra heverinao fa maty izany ao amin'ny Kristy rery ihany no misy an'izany fanantenana izany zao mantsy ry havana malala reo mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany ndao verenantsika kely ny tantaran'ireo mpianatra rehefa niara-ny aina tamin'i Jesosy izy ireo de nitsiry ny fanantenana tao aminy satria Jesosy de ambety nyresany ny anangana fanjakana hiaraka amin'ireo mpianany ary nyresahany mihitsy mandrakarivo zany fa saingy tsy nitovy ny fijerin'ireo mpianatra sy ny fijerin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay satria raha ireo mpianany de anangana fanjakana ety ambonin'ny tany ny feritreretany an' Jesosy fa ny an' Jesosy kosa anangana ny fanjakan'Andriamanitra no ano ataony de tsy nitovy ny fomba fijery na ny an'ireo mpianana nisy nandeha mangingina tany amin'i Jesosy ny ray aman-dren'ireo mpianana hoe rehefa any amin'ny fanjakanao de ny zanako anankiray ataovy atao amin'ny ilany ny anankiray ataovy atao amin'ny ilany zany ny fanantenana izy ireo ary izy ireo mihitsy no nanatry maso ny zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy nanangana amin'ny malemy Jesosy nampahiratra ny jambo Jesosy nampalady ny marenina Jesosy eny nanampy ireo mahantra rehetra Jesosy ary izany nampitombo ny fanantenana tao anatin'izy ireo hoe raha miaraka amin'ity Jesosy Kristy ity de tsy ho very mandeha mihitsy amin'izao fiainana tany eto zao anefany fa madika amin'izay ny toejavatra rehetra taty aoriana satria ity Jesosy izay hitan'izy ireo nanasitrana ny marary ity Jesosy izay hitan'izy ireo napahiratra ny jamba nampalady ny marenina ary nanangana maty ity no indro nenjehan'ny olona amin'izay nanomboka teo ary tsy vitany nenjehana fotsiny fa nosamborina novonoana noratrana ary tsy vitan'izay ihany fa mbola nomboana teo ambonin'ny hazo fijaliana izy ireo nanatry maso an'izany toejavatra rehetra izany ary nanomboka ny fahadisom-panantenana tao anatin'izy ireo satria afa ny heverin'izy ireo afa ny toejavatra izay niseho teto indro ilay mpanjaka ny heverin'izy ireo fa anjaka eto ambonin'ny tany no indro eo ambony tanam-bokovoko amin'ity anio ity ozy izy aiza ilay fanantenantsika ary tsy vitan'izay fa nofonoana izy ireo tamin'ny fomba feno abibiana izany miheverin'izy ireo mpanjaka izany ary avy eo ihany koa notrobarana tamin'ny lefina ny lanyvoany ary fotoana foitaorianan'izay de maty ilay fanantenan'izy ireo de Jesosy Kristy maty teo ambonin'ny hazo fijaliana very fanantenana tanteraka reto mpianatra tamin'izay fotoana izay ary rehefa very ny fanantenana ny faty tsy nahazo navela teo ambonin'ny hazo fijaliana fa tsy maintsy nalevina ny fanantenan'izy ireo ary rehefa nalevina izy ireo mihitsy no nandeha nanatitra ny fatiny tany amin'ny fasana severo ny toeranao hoe raha ianao no misy zavatra antenainao sy efa manomboka ilokalokanao sy irairanao sy anaovanao hoe tena efa assure ty zavatra ity no indro mivadika tapoka ny tantara tsy assure tsisy azo atao tsony tahaka ny zavatra anankiray miseho hoe tsisy azo antenaina itsony
eo ianao no manomboka tsy te hivoadrindrina, tsy te hiseho aman'olona intsony, ary tsy te hieniny resak'olona intsony ianao manoloana an'izay satria fafambaraka no miseho. Dia izany no niseho tamin'irety mpianatra reto tamin'izay vanim-potoana izay, ilay Jesosy nantenainy, ilay Jesosy izay neveriny fa hitondra fanantenana ho azy no indro maty teo ambonin'ny hazo fijaliana ary nalevina ilay any fanantenana. Ahoana no ataontsika raha isika no teo amin'izany toe-javatra miseho izany? Inona no ataonao raha ianao no teo amin'izany toe-javatra izany? Niafina izy ireo. Andaoko eo jerena ao amin'ny filazantsarany Jaona io ihany, filazantsarany Jaona toko 20, filazantsarany Jaona toko 20 dia ny 9:7-10 dia izao no lazainy. Ary rehefa hariva ny andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ireto mpianatra. Raha mijery tsara izany tsika eto ny tantara dia tena nanao an'izay mihitsy ihany koa reto mpianatra. Ny rindrim-baravarana izy ireo, natahotra an'ireo jiosy izy, matahotra ny vavan'ny olona, matahotra ny estenin'ny olona manoloana ny toe-javatra izay misy. Hoe aiza ary ilay fanantenanareo, aiza ary ilay heverinareo fa ho mpanjaka, io izy maty. Izany ny toe-javatra izay miseho tamin'izany vanim-potoana izany. Izany hoe afa-baraka tanteraka izy ireo, menatra ary tsy te hivoadrindrina manoloana ny toe-javatra, ary tsy te hahita olona mifaneraserana manontany akory ny toe-javatra izay nisy tamin'izany vanim-potoana izany. Eo amin'ny fiainana tokoa, ry havana malala dia izao. Indraindray misy fahadisom-panantenana izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Indraindray toa misy zavatra antenaitsika no mivadika mihitsy ny tantara, ary izany no mahatonga antsika tsy te hiseho amin'ny olona intsony, ary tsy te hahita hoe inona no resahan'ny olona manoloana ny toe-javatra izay misy eo amin'ny fiainantsika. Satria ao amin'ny soratra masina raha mijery isika, iriko ianao mba hamaky an'izany any an-trano any, ao amin'ny Jaona toko 20 ihany dia manomboka eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 dia miresaka ny momba ny fatin' Jesosy izy. Hoe tamin'izay fotoana izay, i Petera sy i Simona sy ilay mpianatra anankiray rehefa nandeha tany amin'ny fasana, dia izao Petera taty aorianan'io mpianatra io, fa io mpianatra io no tonga aloha. Dia rehefa nitsirika ity mpianatra anankiray ity, dia izao tsy nahita ny fatin' Jesosy tao izy, ary tsy saniditra izy satria efa voarindrina ny varavaran'ny fasana. Fa i Petera kosa avy any ariana avany, netany-pomba te hoe io fa ahita ny fatin' Jesosy izy, kinanjo tsy tao koa ny fatin' Jesosy. Ary avy hatrany izy dia niazakazaka nidina tao am-pasana. Dia rehefa nidina tao am-pasana izy, indro ny lamba-patin' Jesosy efa miilika ery amin'ny ilany ery, ary ilay mosoara izay namihana ny lohany mivalona eo andohany eo. Ary io nanaraka ihany koa ilay mpianatra anankiray mijery an'izany toe-javatra nisy rehetra izany mba ho vavolombelona. Ary ireo rehefa nahita an'izay avy hatrany dia vaky nandositra nandenaka any amin'ny trano izay niangonan'izy ireo sy ny kobonan'izy ireo tany. Satria tsy te ho hitan'ny olona, satria izao izany ny ampindray ilay fahadisom-panantenana. Satria ny heverin'izy ireo izany izao fa hoe mety mbola izy fanantenana kely ihany amin'ilay fatin' Jesosy ilay toe-javatra, io fatiny dia io no mety hireharehavana hoe io ilay mpanjaka anay, io ilay nanao an'izao sy nanao an'izao. Kinanjo tsy hita mihitsy ndray ty mpanjakan'izy ireo ity, ary tsy tao tsony mihitsy izany mpanjakan'izy ireo izany. Dia izy tanteraka ny fanantenana izy ireo, hoe ilay any fanantenana no indro tsy hita intsony tamin'izay fotoana izay. Hevery hoe fahadisom-panantenana fampiriny izay zavatra niseho izay. Tsy vitan'ilay hoe nisaraka teo amin'ny fahavelomana, tsy vitan'ilay hoe maty teo ambonin'ny hazo fijaliana, tsy vitan'ilay hoe nalevina, fa mbola tsy hita ihany koa ny fatin'ilay olona natenain'izy ireo. Raha ianao no teo amin'ny toerana ny amin'izany fahadisom-panantenana izany, inona no azonao atao? Zaho nefa sofa nisy an'i Maria Magdalena, izay tsy tonga dia avy hatrany dia nandeha izy, fa nanana tsirom-panantenana kely sy finoana kely ihany izy, dia nitomany teo am-baravaran'ny fasana izy, ary rehefa nitomany izy dia ozy izy hoe so re mba misy fanantenana kely ihany, so mba
loa jereko ihany fa sao de ity finoana keliko ity no hiteraka an'izany de nanomboka tomany izy de nitsirika tao amin'ny fasana izy ary rehefa nitsirika tao amin'ny fasana izy de nijery de niondrika no indro nisy anjely anankiroa no niseho teo amin'ny laony izany Maria zany raha jerentsika eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 amin'ilay Jaona 20 de izao ny voalazany hoe fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana ary nitomany izy dia niondrika nitsirika tao am-pasana ka nahita anjely anankiroa nitafy lamba fotsy nipetraka teo ny anankiray teo andohany tamin'ilay nandriny ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo atongony ary hoy ireo taminy raha vehivavy nahoana ianao no mitomany de hoy izy taminy satria nalain'ny olona ny tompo ka tsy fantatro izay nametrahany azy ary rehefa nilaza izany izy de nitodika ka nahita an' Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany Jesosy hoy Jesosy taminy raha vehivavy nahoana ianao no mitomany iza no tadiavinao nataony fa mpiandry say izy ka hoy izy taminy tompoko raha ianao no nahaka azy reheteto lazao amiko izay nametrahanao azy fa aka azy ary izao aka azy raha izany no toe-javatra izay niseho teto de izao nisy tsirom-panantenana kely ihany tao amin'ny Maria fa tsy maintsy ho hitany no fatan'i Jesosy ary tsy maintsy hisy fisehon-javatra miseho teo amin'ity toe-javatra ity ary izay no nahatonga azy nametraka an'ireo fanontaniana maromaro ireo hoe raha ianao reny nahaka azy raha ianao reny no nanafina azy atoroy afa alaiko ny fatiny ary tamin'izay fotoana izay na de tsy fantatry Maria azy fa teo no nanomboka niseho taminy Jesosy izany hoe teo no nanomboka naneho ny fahagagany Jesosy tao anatina zavatra tsy eritreretina ho velona intsony no nanomboka mipotra amin'izay ny fahaveloman'i Jesosy ary izay ilay izy hoe tsy maintsy misy ifandraisana eo amin'ny fihavelomanao ny fahaveloman'i Jesosy de nanomboka mipotra ny fahaveloman'i Jesosy rehefa tafahoana tamin'ny Maria izy ilay andro fanantenana izay heverin'izy ireo fa hamonjy azy ary rehefa izay de ozy izy eo amin'ny 19 hoy Jesosy taminy ry Maria izay ny teneniny ry Maria de nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe rabony izany hoe mpampianatro nanomboka teo zany ny fantatry Maria amin'izay fa naninony Jesosy nitsangana Jesosy ary nanomboka velona ny fanantenany Maria nanomboka teo hoe aika izany na de efa tsy atenaina intsony aza aika izany na de efa maty aza ny fanantenana nisy tao amiko de afaka novelomin'i Jesosy indray ry hava-malala indraindray tokoa isika tisy fanantenana indraindray toa ohatry ny efa mamoy fo indraindray toa ohatry ny efa manary-dia eo amin'izao fiainana izao anefa mbola afaka no anana fanantenana ianao rehefa eo Jesosy afaka ny anangana indray ny fanantenana izay misy eo aminao izy ninona zavatra atenainao hoe efa nandisy fanantenana anao rehefa ianao ny vonona hiaraka amin'ny Kristy ilay velona de afaka no velomin'ny Kristy indray izany afaka no atsangany Kristy indray izany afaka ny anana fanantenana indray ianao miaraka amin'ny Kristy tiako tanteraka eo aminao ty teny anankiray ty amin'ity anio ity ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina ao amin'ny Efesianina 7 Efesianina 7 de ny 20 amaranako azy Efesianina 7 de ny 20 de izao ny voalazany teny ary ho an'izay mahay manao ny zavatra ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika azy araka ny herin'ny miasa ato amintsika izany hoe araka ny herin'ny miasa ato amintsika rehefa misy ifandraisany fahavelomanao sy ny fahaveloman'ny Kristy de le herin'ny Kristy no miasa eo amin'ny fiainanao ka ninona zavatra heverinao tsy hanananao fanantenana intsony de ozy izy hoe lay mahay manao ny zavatra rehetra mahay manao ny mihoatra lavitra noho ny heverintsika tetony ny Maria Magdalena de ny fatin'i Jesosy ny tia no hita kanefa ny oatra noho izay no hitany de ny fahaveloman'i Jesosy lay velona no hitany ianao ihany koa eo amin'ny fiainanao inona ny zavatra heverinao fa efa maty minofa manana zavatra mihoatra lavitra noho izany ny tiany Kristy ho atao eo amin'ny fiainanao ko andao
iverina eo amin'ny Kristy isika rehetra. Satria hoy Kristy hoe satria velona aho dia ho velona ihany koa ianareo. Ninninona zavatra tsy azo antenaina intsony dia mbola misy fanantenana ao amin'ny Kristy. Andriamanitra misaotra anao zay tamin'ny alalan'ny teninao zay nampahery anay, namelovelo-panantenana anay indray fa kay mbola misy fanantenana ao aminao. Eny fa na dia maro ary ireo zavatra mety maty heverinay fa tsy ananana fanantenana intsony dia mbola afaky novelona indray zany, satria ianao dia efa velona ary mifandray amin'ny fahavelomanay. Tompo, ataovy velona amin'izany ny fiainanay, ataovy ho zatran'izany izahay, ka ninninona zavatra mamparavoravo tanana anay Tompo dia hanana fanantenana zay eo aminao. Ary tao manokana izao mpanomponao miaino an'izao teninao zao, engany Andriamanitra ho fantsona ikorianany fiadananao sy ny fitahinao izy, ary aoka atsapy izy fa Andriamanitra miaino fiainany mandrakariva ianao, ary ampio amin'ny alalan'ireo adi-piainana rehetra izay miseho. Ka ninninona mety efa fahadisom-panantenana natrehan'izany mpanomponao zany dia afaky novelona indray ny fanantenana manana anao Jesosy. Zany ny rina sangatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.